5,500. Mitana ny teniny ny tompo. Anio alahady 17 ny volana febroary izay alahady fahenina manaraka ny epifane. Alahady trotrotsika ambavaka ny asany mampely baiboly na ny alahady ny baiboly. Ny fikambanana katekomena no hitarika atsika ho amin'izao fanompona masina izao. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, mampitombona ao aminareo hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha arahantsika mamaky ny lioka. Filazantsara araka ny lioka, toko voalohany ka ny 9:20 hatramin'ny 5:70 no vakitsika. Lioka toko voalohany 9:20 hatramin'ny 5:70. Rehefa hita dia arahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: isaorana ny Andriamanitra ny Israely, Fantsindry ny olona izy ka nanafahavoatana ho azy, ary nanagana tandroko hamonjena ho antsika amin'ny taranaka fitam-panompony izy, arak'izay nampilazai ny mpamina ny masina hatramin'ny fahagolo. Dia famonjena antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankala antsika. Manefa famindram-po amin'ny razantsika izy, sady mahatsiaro ny fanekeny masina, dia ny fianianana izay nianianana tamin'ny Abrahama razantsika, anao izay azontsika hanompo azy tsy amin'ny tahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Amen. Hira faharay sy roanjato.
mivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra izahay, mangetaetanao ny nofinay, ka tonga eto izahay ankehitriny, hiara idera sy hanome voninahitra ny anaranao. Lehibe loatra ianao ry Tompo Andriamanitray, ka mendrika ny fiderana izay tolorana ianao ankehitriny. Manatria anay Tompo noho ny fitiavanao, manatria anay noho ny fahamasinanao. Ianao lay tisy mangorakoraka anay, no angatahanay anatrika izao fanompom-pivavahana izao. Amasino ny tenanay tsirairay avy, mba homendrika izao fanatom-pisaorana tanterahanay izao eo anatrianao. Izao fanompona masina ataonay izao amin'ity alahady maraina ity. Dia misaotra Jesosy noho ny fitiavanao, misaotra noho ny fanatrehanao, fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao. Ary ianao Jesosy Kristy ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe: rainay ho izay any an-danitra, no masina ny anaranao, tonga lay ny fanjakanao, atao ny sitraponao, dia tahaka ny an-danitra. Menany anina tsara zao anay, ary menany ekay, tahaka ny milanazy izy meloko tamay. Aza mitondranay fakapana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Manasantsika rehetra azo toerana ry havana.
dia araka maka ny teny soratra masina sika zany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 5:5 andininy 1 ka hatramin'ny 11. Isaia toko 5:5 andininy 1 hatramin'ny 11. Rehefa hita zany dia hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Mitadiavany Jehova dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hafoy ny lalany, ary ny tsy marina hafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela helika dia hamela helika tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany, no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any. Raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy, mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aleoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay hampandehanako azy. Azan'ny apôstôly toko 7 andininy 1 ka hatsahatra eo amin'ny andininy 9. Azan'ny apôstôly toko 7 andininy 1 ka hatsahatra eo amin'ny andininy 9. Rehefa hita izany dia hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa tsy nihinan-kanina ela izy ireo, Paoly dia nitsangana teo afovoany ka nanao hoe: "Ry tombokilahy, tsara raha ho nihaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta, mba tsy ho nahitany izao fahasimbanana sy fantiantoka izao. Ary ankehitriny mananatra anareo aho mba hatoky, fa tsy hisy ho faty ianareo, fa ny samby ihany no ho very.
fa nisy anjelin'Andriamanitra izay tompoko sady tompoiko nitsangana teo anilako aly ka nanao hoe aza matahotra ary Paoly fa tsy maintsy hitsangana ao anatrehany Kasiary ianao ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra izay miaraka aminao koa matokiry tompokilahy eo fa mihinan'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazako tamiko izany nefa tsy maintsy fefoka ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Mateo toko fa efatra amby roapolo dia andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Rehefa hitantsika izany dia vakina eo am-pitsanganana. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manarika ny rantsana ka mandravana dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo am-baravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa tsy mahalany izao taranaka izao mandra-pahatonga izany rehetra izany. Lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ray masina amasina eo fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Sika tompoko ry Andriamanitra tomponay tsara indrindra misaotra anao izahay satria mbola afaka indray namaky sy nihaino teninao. Ankehitriny ianao dia mbola te hiteny aminay indray koa dia mitary ary ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ahazoanay mandray sy mankatony teninao. Dia tario ny fanahinao masina ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ka tsy ilaza fa tsy ny sitraponao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra iraintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaia toko fahadimy amby dimampolo. Ity dia mamarina natao hoe Isaia faharoa ny Detero Isaia zay tapaky ny Isaia manomboka amin'ny 150 hatramin'ny fahadimy amby dimampolo. Babo any Babilôna ny zanak'Israely
alefa ody izy ireo ka afatra farany amin'ny toko faefapolo ka hatramin'ny 550 iray tarika afatra ho an'ny olona ampodiana ampahirezina. Eto ny toko 550 mamarina izany, milaza Andriamanitra tsy mba miova, milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny tompo mitana ny teniny. Raha manomboka eo amin'ny 550 andininy voalohany dia hoe nareo izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano, maninona nareo mandany vola amin'izay tsy aminy. Ny zavatra ilaina hoy izy amin'ny andininy 7 atongo laminy sofinareo ka mankanesa ty amiko meno dia ho velombelona ny fanahinareo. Milaza ny tenin'ny tompo izay mamelona amin'ny olona, ny tenin'ny tompo izay tokony tazomin'ny reto Israely reto rehefa mody any Palestina, any Kanana, any Jerusalema, Judea na Galilea izy ireo. Mitana ny tenin'ny tompo ka miantso an'ireto Israely reto. Mitana ny teniny amin'ny tompo koa, ny teniny koa ny tompo amintsika ankehitriny. Amin'ny perikopany vakiana teo 9 ka hatramin'ny 12 akatsika ny 4, mitadiavan'i Jehova hoy izy, teny mbola hita izy. Zany hoe miantso atsika izy hiverina aminy. Zay ny 4 voalohany, miantso atsika izy hiverina aminy. Vakitsika ny amin'ny 9 hatramin'ny 10. Mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Aokany raha tsy fanahy fony lalana, ary ny tsy marina fony heviny, ary aoka hiverina amin'ny Jehova ireny fa hamindra fo aminy izy. Eno amin'Andriamanitsika, fa mamela eloka dia mamela eloka tokoa izy, fa ny fihevitra tsy ny fihevitra reo, ary ny lalinareo koa tsy mba lalako Jehova. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany no avon'ny lalako noho ny any lalanareo, sy ny fihevitra noho ny fihevitra reo. Izay le Andriamanitra miantso atsika hiveriny aminy. Andriamanitra miala nenina, inona moa ny dikany hoe mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy. Dikan'izany dia hoe tsisy olona afaka mitadin'Andriamanitra raha tsy izy mihitsy miezaka mba ho hitanao. Dia ny mbola hita izy zany hoe dia ny mbola amin'ny teny frantsay dia ny mbola hoe trouver, mbola hitanao izy. Andriamanitra zany tahaka ny ankizy amin'ny ray aman-dreniny. Fantatsika tsara efa nananjanaka fa rehefa miara milalao amin'ny ankizy ny lehibe ka manao kiafinafina, dia raha tia malifaly ny ankizy ianao dia inona no ataonao? Manao hita sa manao tsy hita? Manao hita. Tanao fa haitsika le izy. Ary izay le ataon'Andriamanitra rehefa tia nitady azy ianao dia manao hita izy. Dia ny mbola manao hita izy ny dikan'izany dia tadiavo. Fa ho avy ny andro tsy ahitanao azy na mitady ary ianao. Zay ny dikan'izay. Tadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, dia ny mbola manao hita izy. Zay ny dikan'izay. Miantso azy dia ny mbola akaiky izy, dia ny mbola tsy manalavitra izy fa ny alavitra ny antsinanana amin'ny andrefana. Tsisy olona afaka mandrefy izany. Avon'ny lanitra amin'ny tany, firy ane lumière moa zany. Dia eo zany ianao fa tsy ahita azy zany, dia izay mahatonga le izy hoe miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Dia ny mbola mahazo réseau aminy ianao, raison manko izy rehefa mbanimbany vohitra any. Ary marina ihany le raison dia ny mbola mahazo raison aminy ianao dia miantso azy. Fa ho avy ny andro dia ingonongonona ianao fa tsy mahazo le fiantsonao azy. Aoka hiverina ho amin'ny tompo io fa ny fihevitra tsy fihevitra reo izy, fa rehefa miverina aminy kosa misy zavatra foinao. Aoka ny tsy marina afony heviny, ny ratsy fanahy afony lalana. Ny lalana eto dia manambara le fahazaran-dratsitsika, le falentsika isan'andro. Tokony afo zany izy misy efa tsy mety tsony. Ny marina afony heviny, ny hevitra indray zany no anatin'ny fisainana. Ny lalana manambara ny fanao, ny fomba fiasa, ny fomba fiteny. Ny hevina manambara le fisainana, ny vinanao, ny tanjonao. Ity saitsika ity manko tany lonaka, tabidio tsara zay, tany lonaka izy io anatiny ao. Ka mandray zavatra avy aty ivelany, voa tsara sy voa ratsy. Zay le ovamy. Raha voa ratsy zany ny tafiditra ao, ampidirin'ny masonao na ny sofinao, dia maniry izy iny. Rehefa maniry izy iny mikisika mankany amin'ny tananao sy ny tongotra ao
ny vatanao manontolo dia izay le mampanota zay. Andray ohatra hoe ny odidy hoe aza mitsiriritra, misy zavatr'olona etsy. Raha tafiditra masinao le fitsiriritana, le zavatra iny maniry ao andohanao ao farany mihetsiketsika ny fonao sy ny tananao, lasa ianao maka an'le zavatra tsy ianao. Zay le hoe lasa maniry. Zay le aty zany ny fiandohan'ny fahotana. Zay ny dikany hoe aokany tsy marina afony heviny. Ary zay ny tsy mamarina hoe zaza tsy manota, tsy manantsiny, fa tsy hoe tsy manota, tsy mitovy zay. Satria ny zaza reny efa manana fahotana fa ampuissance ny lazana azy fa tsy anakita, efa ao. Izy io efa te hamon'olona, efa te hangalatra, efa te hanompa. Fa izy mbola tsy afaka manao fa ato. Zay ny dikany hoe tsy marina fony heviny satria miaingy avy amin'ny vinavina ato ny zavatra rehetra. Ary zay mahatonga ny Jesosy hoe raha misy nijery vehivavy ka efa dia efa tanota sahady, satria aty io no manomboka, misy zavatra maniry ato dia misandrahaka dia mihetsika zay tsy tokony hetsika rehetra any aminao any. Izay le aokany tsy marina afony heviny. Fa mamindra fo Andriamanitra, mamela heliko izy fa ny fihevitra tsy fihevitrareo, ny lalanareo koa tsy mba lalako. Io teny io dia mizara roa. Le ry ambany dika ny fihevitra tsy fihevitrareo zany aza mieritreritra anao efa tena efa tsy tafatsony miaraka amin'Andriamanitra. Aza mijery olona, aza mitsara mba tsy ho tsaraina hoe ty olo ty efa tsy avitra tsony, aza manao an'izany fa ny fihevitro tsy fihevitrareo Andriamanitra. Ain'Andriamanitra foana ny mamonjy anao ka ndana miverina any aminy. Fa ny tsy hain'olombelona ain'Andriamanitra na dia sarotra ary. Misy teny hoe moramora koa ny diran'ny vody fanjaitra. Vody fanjaitra mola izy? Idiran'ny rameva amin'ny aloha ny taniny aloko. Fa ny mpianatra miteny hoe raha tsy possible ane zany Andriamanitra te Jesosy, hoy Jesosy, tsy hain'olombelona zany fa hain'Andriamanitra. Ka na milliardaire multiplié par 10 ary ianao na firy, hain'Andriamanitra foana ny mamonjy ianao raha miverina aminy ianao. Zay ny dikany hoe fihevitra tsy fihevitrareo amin'ny voalohany, hain'Andriamanitra zany, ny lalako tsy mba lalanareo. Fa midikany faharoa koa dia lavitra loatra ny lalanao sy ny lalana, ny fihevitrao sy ny fiheviny, ka tokony miova lalana ianao. Zay ny dikany hoe mibebaka miova lalana. Fa tsy hoe mijana efa lavitra be Andriamanitra dia aloha hoanina izy. Miezaka ianao miova lalana. Le lalanao teo ampanatony ny lalan'Andriamanitra na dia lavitra ary izy. Le fihevitrao teo ampanatony anatona ny fihevitr'Andriamanitra. Ahoana ny fomba natonantsika azy moa zany lavitra be zany? Misy le lalana. Izy moa le lalana? Le niteny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako izy. Io le lalana. Ka na lavitra ary io azonao atonina. Zay koa mifandray hoe deny mbola hita, deny mbola akaiky i Jesosy no tetezana mampifandray. Ka na lavitra ary io lalana io aza misalasala ianao. Manatona akisao ny lalanao anakaiky ny lalana. Fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mahatonga an'izany ho akaikinao eo. Ary na rehetra lavitra na izy rehefa miverina amin'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary izay no hitantsika amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 4. Jerentsika ny Asin'ny Apôstôly toko 4 andininy 7:30 sy 7:30. Asin'ny Apôstôly toko 4 andininy 7:30 sy 7:30. Vakitsika ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa aminaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny helokareo. Ary ianareo indray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'i Jehovah Andriamanitra azy. Asin'ny Apôstôly toko 4 7:30 sy 7:30. Na lavitra ary ao izy. Hain'Andriamanitra io. Ny faharoa amin'ny Romanina toko 10, kisaka miankavanana ianao dia mahazo ny Romanina. Romanina toko 10 andininy 1:10 sy ny 3:10. Romanina toko 10 andininy 1:10 hatramin'ny 3:10. Vakitsika fa ony soratra masina.
tsy homenatra zay rehetra mila azy fa tsy misy hafa na jiosy na gentilisy fa iray ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny zay rehetra miantso azy izy fa izay rehetra miantso anaran'ny tompo no vonjena. Rehefa miantso ianao dia tonga intia, miantso ianao dia tonga izy. Manan-karena omenanao izy, nizy ianao na jiosy na gentilisy ho Paoly apôstôly. Andriamanitra mitana amin'ny teniny ka miantso atsika hiverina aminy. Fa iverena atsika ny Isaia 2:20 teo. Andriamanitra mitana amin'ny teniny maneho ny herin'ny teniny amintsika. Maneho ny herin'ny teniny amintsika izy, mahery tenin'Andriamanitra. Ary tsy arakaraka izay rehetratsika ny herin'io. Isaia 2:20 amin'ny dininy 10 sy ny 120 vakitsika. Amin'ny dininy 10 sy ny 120. Fa toy ny ranon'orona sy oram-panala milatsaka manandana ka tsy miverina aminy raha tsy efa navonton'ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga voan'ny mpamafy sy hanina mampihinana dia tahaka izany koa ny tenako izay lokon'ny vavako. Tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natateraka izay nasitako ary ambinina amin'izay ampandihana. Io tenin'Andriamanitra io zany tsy miverina, mahery io, mandroso ka tahaka ny ranon'orana ozy sy ny oram-panala nilatsaka amin'ny tany, tsy maintsy mamonto ny tany iny, mahatonga azy maniry, mampavokatra azy. Eo le voatsara ny resako. Raha latsaka amin'ny sainao koa zany le tenin'Andriamanitra dia maniry iny, mamokatra iny dia mamoa ary mahery io amin'ny zavatra rehetra. Io tenin'Andriamanitra rehefa mamonto ny tany, mandoa ny tany, tady tsara fa latsatsaka amin'ny tany, voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Io asan'ny tany io ange amin'ny zava-maniry, na akotry io, na voanio na mbolenao, na paiso, le tany iny lonak'iny mando iny mamaky an'le grain vaky io vao afaka mivoaka ny zavatra maniry ao anatiny. Ary zay le ataon'le tany mahery izy. Ahoana no fomba makin'ny tany an'io tsy araky ny saintsika fa dia misokatra tsikelikely le akotry, misokatra tsikelikely le voan'ny paiso dia mivoaka eo ihany. Zay ny herin'ny tenin'Andriamanitra zay amin'ny tiany tompo ho fatatsika, tsy miverimena io fa mamokatra ho an'le mpamafy, mamokatra ho an'le mpihinana. Tsy miverina i Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra, tonga olombelona malemy ohatra tsika nefa vita ny famonjena. Inona amin'ny teny fo kely nataony tamin'ny azo fijaliana? Vita iny famonjena. Ary zay ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny fofonain'ny vavan'Andriamanitra dia mamelona. Ary dia mbola mamelona izy dia miantso anao mihery ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra koa dia mety hahafaty satria ny ranon'orona koa rehefa mivadika cyclone dia hitantsika ny ataony. Fa eto rehefa mbola mamokatra izy dia raiso zany tenin'Andriamanitra zany. Feny fanambinana io, teny voahiraka sitrak'Andriamanitra ary tsy takatra ny saina ny zavatra mety vitan'io tenin'Andriamanitra. Tamin'ny andro ny fanenjena tamin'ny ranavalina reny, no daholo ny misionera, maty ry Rasalama, ny vonona ny lefa daholo ny olona, ndorina ny baiboly. Dia nietrehitra ny misionera hoe satria nandritra amin'ny 30 taona ny fanenjena, fa tsy zavatra indray mandeha fa nandritra amin'ny 30 taona ny fanenjena satria 1835 io nanomboka dia 1860 zany tany hoany vao nijanona zany le fanenjena maty ranavalina reny. Hoy ny misionera tena potika le fiangonana tany Madagasikara tsisy tsony. Re olona reo nandositra tany anaty zohy, beboly ray na filazantsara kely sisa nananjareo dia vakina. Tsy toriana tsony satria soen'ny olona, vakina fotsiny iny dia samy mangidy, tsy mihira. Inona melona an'izao tanatin'ny 30 taona. Rehefa niverina ny misionera, tsisy tsony ny fanenjena, mivoady daholo izay mivavaka, gaga ny misionera fa kristianina be dia be ny poipoitra tananany. Izay no mahatonga ny reny anivonozongo reny mahery amin'ny resaka maritotra nandositra tamin'ny olona. Izay mahatonga ny reny anambaton'ny razakana misianaka tany satria nandositra tamin'ny olona kristianina. Dia miverina, inona namelona an'zareo? Tenin'Andriamanitra. Mitazona finoana. Tsy takatra ny saina zany mety hoerin'io any amin'ny olona. Nisy mpitandrina anankiray
naleva tamin'ny toerana maditra olona tena maditra le olona ao am-piangonana tena ny ankamaroany ny olona manko manana miditra ny daholo fa efa tafahoatra amin'ny tao tsy hitan'ny pastera zay natao zany na marina toritena izy fa akaiky mihitsy hoe tena ialeto izy hoe naveriny imbetsika hoe mandinia tena amin'ny marina toritena izy hoe mandinia tena hozy pastera fa zay sisa natao mitsita zay atao dia amen. Dia nisy vehivavy anankiray eo ololo eo izy mipetraka tsangana izy nitodika amin'ny olona dia izy hoe tena mandinia zay fotsiny nataony ary fantatra roa izy vato mety dia satria za miteny zany mako misy dikany roa dia le olona zany misy mena isy inona ko ary ny ataony fa rehefa nody le rehetrrehetra hoe inona moa nitiany le madamo tenena hoe tena mandinia satria raha azoko tsara roa ny dikan'izany ny ray raha asiana lantope dia hoe tena mandinia azotsika le izy zay ny dikan'ny ray fa ny dikan'ny ray azo ampiana hoe tena mandinia. Le olona zany tonga tanatrano tsakotsako marina nisy nandray le hoe tena zany mba mandinia tena ny sasany atretra hoe tena ny zavatra nitranga masonoandrana iny niova le fiangonana niova le fiangonana izay le hoe tenin'ny ray mbavy ny heriny tsy takatra ny sainao io tenin'Andriamanitra rehefa anao izy dia manao izy iny na tsy toriana izy io mandeha ho azy na tsy asiana toriteny hain'Andriamanitra foana mampiasa ny teniny io. Andramo raka izy rehefa natranoka hitanao tsy dia mananana loatra dia dasineny dia tena hoe tena mandinia dia hitanao inona mieritreritra kely izy vao mala dikan'le voalohany moa zany sa dikan'le faharoa fa raha hitanao mbavaka zany dia manova olona. Dia izay le Andriamanitra zany hoe maneho ny herin'ny teniny tsy miverina aminy io izy io tenin'Andriamanitra io hafa io ary zay no hita amin'ny Asan'ny Apôstôly toko vita amin'ny 20 ny vakiana teo. Izy manko nandeha sambo izy ireo nahazo tenin'Andriamanitra Paul hoe alao lotsika hijanona amin'ity nosy ity fa hisy rivo-doza cyclone mijanona amin'ny nosy atao hoe Kreta io nosy io zany dia inona ny zavatra nitranga fangavo androany any tondra sambo izy le kapiteny samboko ianao zay prisonnier le izy Paul andeha olona ho tsaraina andeha ho tsaraina any Rome tsy niainan'ireo dia tonga tokotra n'le cyclone dia navezivezy ny cyclone tao zany tontolo andro satria tsy niain'ny tenin'ny Paul dia tapany faharoa zany tenenin'ny Paul hoe tsy nihinan-kanina zareo efa 2 andro. Paul ny teninareo efa nilazako tsy niaino anahy nareo tany Kreta ozy izy amin'ny 120. Ankehitriny miaino ahy vakitsika hoe ny 120 sy ny 120 ary rehefa tsy nihinan-kanina ely izy ireo Paul dia nitsangana teo vonika nanao ry tompoko lahy tsara raha ho niaino ahy ianareo ka tsy niala tany Kreta zay le nosy mba tsy ahitana zao fahasombana sy fahatantoka izao ko ankehitriny mananitra anareo mba atoky fa tsisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no very fa nisy anjelin'Andriamanitra zay tompo sady tompoko io nitsangana teo anilako alina karana hoe aza matahotra ry Paul fa tsy maintsy hitsangana natrehan'ny Kaisara ianao ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra niaraka tamina io olona rehetra anatin'ny sambo Paul hoy Andriamanitra omenanao ndikan'izany dia zao raha tsy Paul tanatin'ny sambo io maty daholo ny tao zay ny herin'ny tenin'Andriamanitra zay satria ao amin'ny Paul misy an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Paul misy tenin'Andriamanitra ary io ry havana amin'ny fiainana dia tahaka an'izany. Nisy olona nandeha fiarakodia dia nivadibadika le fiara izareo tsisy maty tsisy naratra firy dia rehefa samy nody dia nisy zazakely anankiray nitantara zany le zazakely anankiray zao nitantarainy tamin'ny ray aman-dreny nareo tsika nazo ny accident ry dady sy neny nareo ve izy nahita olona mainty be dia be nisitona an'le fiara tsy nahita an'izany zay nareo koa tsy nahita olona fotsifotsy nandroaka teo fa
fa inona tsara tenenin'ny zaza ty aza bo tsara. Nisy olona hoy izy maintimainty daholo ny situna le fiara marina an'io ambany any. Dia nisy olona indray miteny hoe tsy kasianareo io fa misy ankizy anankiray zanak'Andriamanitra ato. Noho ny amin'io dia tsy tanterahanareo ny famonoana olona ato. Fa nomen'Andriamanitra n'io ankizy kely io le olona rehetra ato. Zay hoy izy nataon'le olona fotsy. Zay natonga antsika nareo tsy nahita an'izany hoy izy. Teo ny ray aman-dreny fa ahoana ary ty. Le zazakely ny teny io zany no niarovan'ny Andriamanitra n'le fiara manontolo. Hoe nomenan'ny zazakely io le olona rehetra tao anatin'ny fiara zay tokony ho faty avokoa ary olona tsy dia mivavaka daholo tsy mivaky rona mankana am-piangonana ary fa le zazakely io kay nivavaka mandritra ny fotoana tokony varianan'ny fiara io. Izay sarotry io ny ataon'ny Andriamanitra tamin'ny Paoly io anie. Fa ity sambo hitantsika tsara dia teny teo. Jerena izy fa zany ny tenenin'io amin'ny 7:20 io nareo tsy ho faty ho Paoly satria maninona iny rehefa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra miaraka aminao. Ndraindray izy zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ianao io na tsy fantatrao ary tsy voatera hita ohatrany zazakely matoanao ny iray fiara manolona dia ianao narovan'Andriamanitra dia tsy accidenté io fiara. Tena misy zany ry abana. Noho ny aminao anatinao fa raha tsy tao ianao vita ireo olona ireo fa izy tsy resaka an'izany aminao. Fa Paoly eto nanaovana an'izany. Teneniny tamin'ny Paoly hoe raha tsy ianao dia nalefako daholo ireo. Io tenin'Andriamanitra io mahery. Zay le asa amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny amanantsika azy amin'ny Matthieu 7:20 no vakiana teo. Ho avy ny faharanto, ny olona aditra, ho avy ny loza maro samihafa, ho avy ny antikristy dia mamarampara ny Jesosy amin'ile teny malaza efa fantatsika. Matthieu 7:20 andininy 5:20 andininy 5:30 manko azafady andininy 5:30 ahoana hozy izy ny lanitra sy ny tany fa ny teniko tsy ho levo. Zay ny lanitra sy ny tany ara mety ho levo. Anontania amin'ny teoria evolutionnisme ny théorie de Big Bang fa milaza mihitsy zareo rehefa ho avy ny andro dia ho lany koa ny herin'ny masoandro io lany pile izy. Mety hipoaka izy nitakan'izany ny tany koa tsy hiodina ntsony rehefa reraka izy miodina tsy misy mitsipiny ntsony. Dia Jesosy efa mampiomene ny lanitra sy ny tany ho levo. Fa ny teniko na dia hitanareo malemy ary dia io tazomy fa io no mahery ao anatinareo. Ka mananitra antsika Isaia tahaka ny nananarana Israely hoe miantso antsika izy hiverina aminy, mbola mitana amin'ny teniny izy, mbola manao hitantsika izy. Ka aza miala amintsika miverena aminy ary mahery teniny tsy takatry ny saina ny zavatra ataony tenin'Andriamanitra eo amintsika. Minotsika ny tenin'Andriamanitra. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo manoloana izany tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapony amintsika izany. Tendentsika hivavaka, hifona eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy nahatanteraka izany isika. Hivavaka isika. Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo. Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao. Ary ambaranao aminay isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny teninao. Ny sitraponao izay tianao mba ho tanterainay. Tamin'ity androany ity dia nambaranao taminay indray izany, teninao izany, izay milaza aminay ny sitraponao. Rehefa nare izany izay dia
mahatsiaro menatra sy mangay ahy satria impiry tokoa moa ianao Andriamanitra no efa niantso anay mba hiverina aminao tamin'ny alalan'ny teninao. Impiry tokoa moa ianao Andriamanitra no efa miantso anay amin'ny alalan'ny toroteny maro be izay farenay na ny teto amin'izao fiangonana misy anay izao ihany aza. Kanefa Andriamanitra ho toa nanamafy ny sofinay izahay, nanamafy ny fonay izahay ka tsy mba nankatoy ny teninao. Fa tamin'ireny koa nefa Andriamanitra dia toa noraisinay ho fahalalana fotsiny ihany ny teninao, toa noraisinay ho sakany fontsaina fotsiny ihany ny teninao, fa tsy mba nataonay tafalatsaka ao anatin'ny fonay ka mba hahatonga anay mankatoa anao. Dia mifona aminao izay Andriamanitra mamelany elokay, mamindra fo aminay. Andriamanitra tomporainay an-danitro, mifona aminao koa izahay amin'izao alahadiny Baiboly izao dia tsaronay fa izay tsirairay avy reto dia samy manana ny Baiboly eo am-pelantananay, any atokantranonay tsirairay avy, kanefa Andriamanitra kamo izay mamaky ny Baiboly. Tsy manana fotoana izay mba hamakina ny teninao. Mifona aminao izahay. Fa indraindray aza dia rehefa alahady tahaka izao ihany vao mba misokatra ny Baibolinay dia mamelany elokay Tompo fa toa fanaovanay tsinotsinona ny teninao izany. Dia mino matoky anefa izahay fa nao Andriamanitra ilay te hamerina anay, miantso anay isanandro isanandro mba hiverina aminao, dia hainao Andriamanitra hatrany mamela ny elokay rehefa miverina aminao izahay. Koa ankehitriny Andriamanitra, indreto izay miverina aminao, vonona indray izay hanavao ny fanoloranay tena ho anay izay efa nanao fanekena teo anatrehanao fa hamaky ny teninao isanandro isanandro. Tsy nahatateraka izany akory fa mitian'io ity Andriamanitra, avaozinay indray izany fanoloranay tena izany ka hamaky ny teninao izahay, hiaina ny teninao izahay ary hakatoa ny sitraponao sy ny teny izay ambaranao aminay. Dia mino matoky izay Andriamanitra fa mihaino vavaka ianao ary Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana azonay miverina aminao, izy ihany koa no toky lehibe ho anay sady izy no efa tonga nanolotra ny tenany mba hamela ny elokay. Ka dia mino sy matoky izahay fa mamindra fo aminay ianao. Tsy izany ihany Andriamanitra fa maro koa ny fahotana sesilany vitanay teo anatrehanao, teo amin'ny fiainanay andavanandro, tamin'ny fiteninay, tamin'ny fisainanay, tamin'ny nataonay. Dia maro be Andriamanitra ny tsy araka ny sitraponao ka hifonanay eto anatrehanao izany amin'ny alalan'izao vavaka mangina tononona eto anatrehanao izao. Izany Andriamanitra no vavaka asandratray ko mba mamela ny elokay, mamindra fo aminay. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny ivavahanay toy izany. Amen.
Andriamanitra tompontsika ry havana dia Andriamanitra mamela heloko, Andriamanitra mamindra fo izay mazoto mitady azy. Nentsika rehetra hitsangana andray ny teny famelan-keloka izay tononona sy ambara amintsika. Hoy ny soratra masina, tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Koa ambara amintsika mino rehetra ry havana fa voavela avokoa ny heloka rehetra noho ny anarany masina. Amen. Sika rehetra ideran'ny Tompo manao hoe sambatra ny olona izay voavelan'ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. 7:100 no dia rahantsika an'Andriamanitra noho izany famelan-keloka nomeny Tompo antsika izany. Iombona amin'izao vavaka fangatahana izao isika ry havana, hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay io, indreny hafalianay no ny teninao izay omenao anay. Ary tsy takatry ny sainay tokoa Andriamanitra ny fiasan'izany teninao izany ao anatinay ao, fa ny teninao no mampiorina ny finoanay, ny teninao no miantso anay mba hiverina aminao, ny teninao no manasitrana anay, ary ny teninao no manome fahavelomana ao anay. Koa dia misaotranao Andriamanitra ny amin'ny teny izay nambaranao taminay indray.
fa indreto izay vonona ny akatoa ny teninao, vonona ny hanona ny antsonao, ka hiverina aminao indray. Dia misaotra indrindra Tompo fa pirofo ny fitiavanao tokoa izany, fa mbola hita tokoa ianao dia vonona izay ny hanantona anao. Pirofo ny fitiavanao tokoa no mbola hitenenanao aminay isan'andro san'andro, ka isaorana ianao indrindra izany. Ankehitriny ary izay dia mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao. Andriamanitra miay ny fiainanay ianao, ary ny fiainanay manontolo mihitsy dia eo am-pelantananao. Apetraka fiainao am-pelantananao Tompony amin'ny rosonay hatrany amin'ny finoananao, mba hiorenanay tsara mandrakariva satria anao no Tompo tianay. Apetraka fiainao am-pelantananao koa Andriamanitro izay etaeta ty anatinay. Rehefa avy nandre ny teninao tokoa mantsy izay tsirairay avy ireto, dia manana faniriana tsara ao anatinay ao, dia ny akatony teninao sy ny roso hatrany hatrany amin'ny fanarahandianao Andriamanitra. Dia tario izay fanay masonao mba azonay mahatanteraka izany firosonay ao aminao izany. Fa izay tsirairay avy ireto ihany koa Andriamanitro, dia fantatrao tsisy miafina aminao, fa samy manana izay fanahiana ao anatinay ao. Dia angatahinay ianao Andriamanitra ny mba hanomenay ny fiadanana, ianao Andriamanitra ny mba hanomenay ny fifaliana, ianao Andriamanitra ny mba hanomenay ny fanantenana velona, mba azonay mijoro vavolombelonao isan'andro san'andro. Fantatrao amin'ny isam-batan'olona izahay, ao ny iray mpianakaviana izay mikelaina fatratra mandrakariva, ny amin'ny famelomana ny ankohonana, ianao hanomery azy ireo Andriamanitro, ianao hanome fahasalamana tsara, ianao hitarika azy mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba azony mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny asa sy ny adidy sy andraikitra efa nomenao azy tsirairay avy ireo. Ao koa Tompony ireny mpianakaviana izay manana ny finiavana sy ny fitiavana, ny amin'ny kolokoloana ny ankohonana, ny amin'ny fananarana sy ny fitaizana, mba hahatonga ny zanaka hanana fahendrena, ampaherezo izy ireo. Omeo hery izy ireo Andriamanitro, ary tario mandrakariva. Fa ao koa nefa ireo miaina ao anatin'ny fahoriana, satria heverina ho maditra ny zanaka, ampaherezo izy Tompo. Omeo hery izy Tompo, mba azony maefa izany adidy sy andraikitra efa napetraka ao eo am-pelantanan'ireny mpianakaviana izany. Hoentinambavaka eo anatrianao Andriamanitro ny tanora, ny ankizy, ny zanaka rehetra, fantatrao tsisy miafina aminao izy ireo. Ianao Andriamanitra no anolo-tsaina ho an'izay miasa, ianao Andriamanitra hanome asa ho an'izay tsy miasa, ianao Andriamanitra hanome fahendrena, hanome fahiratan-tsaina ho an'izay mianatra, mba hatotosana izany araka ny sitraponao. Dia mino sy matoky izay Andriamanitro fa fantatrao tsisy miafina aminao ny fiainanay tsirairay avy izay tonga eto. Ianao Andriamanitra handrotsaka ny fahasoavanao ho aminay tsirairay avy. Misy Tompo amin'ireo namanay izay zoim-pahoriana, ianao ampahery azy, handrotsaka ny fiadananao sy ny fanantenanao ao anatin'ireny tsirairay avy. Misy ny marary, ianao Andriamanitra hanasitrana ny tsirairay avy. Dia izany ny vavaka ataonay Andriamanitro, na ny ho anay izay tonga eto, na ny ho any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao, dia ampo mizara ho azy ireny ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Dia entinay mbavaka eto anatrianao Andriamanitro ny fikambanana mampiely Baiboly amin'izao aladin'ny Baiboly izao. Ianao no ampahery azy ireo, hitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina, aefa izany adidy sy andraikitra napetraka ao aminy izany. Dia izay rehetra mahasoanay Andriamanitro, tanterao araka ny be indrindra fosin'ny fitiavanao. Fa Andriamanitra mahafantatra izay tokony ho anay ianao, fa ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Amen. Ndery havana iombonantsika ny fanekemponona Nikeana na ny fanekemponona laharana faharoa, ho mariky ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Iarahantsika manonona izany manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy Tompo hanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, an' Jesosy Kristy Tompo iray, ny zanak'ilay tokan'Andriamanitra.
nateraky ny ray ny talony zao rehetra zao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo zao noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivivitsiny dia tonga olona izy mbona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanankavanany ray avy any vinindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakany isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsoana sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo zao isika manaiky mibatisa iray famelan-keloko sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ianareo rehefa misy ireo avantsika manolotra ny zanany hiditra amin'ny fiarahamonintsika ny raha vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany no manintsika ny fianakaviana fanambinana ny soby ny rina sy andreo mamonjy soly nandriamina dia ho arabaitsika manolotra ny zanany fanambinana ny soa iaro ny aiko andre mamonjy vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato asaina izy ireo hiatrika amin'ny alitara masina. Fivalenao antsika mandray toroavantsika reto ny min'Andriamanitra ny fara dia isaotran'Andriamanitra izy ireo ary ety azo fampahirezana avy amintsika ka dia hanatanteraka izany isika hoe ny soratra masina fa ianao efa nampivoaka avy tao an-kibon'ny reniko efa nankinina taminao hatrao am-boka antranan-kibon'ny reniko dia efa Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba hatolotra ny tompo koa dia voatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy amen. Ivavaka isika misaoranao izay tompony amin'ny reto ray aman-dreny reto izay nomenao dia misofara noho ny famindramponao noho ny teninao tsy miova isaky ny taranaka amin'ny fandimby ka ianao miteny hoe izaho Andriamanitra ho ianao zanako miompifaliana amin'ny fiangonana izy ireo ankehitriny fa mitombo ny isan'ny fianakaviana mitombo ny isan'ny zanak'Andriamanitra ka ianao Andriamanitra mimpiditra ity zazy ity ho amin'ny fiainan'ny fiangonana satria efa nampiditra azy ho amin'ny fianakaviana ianao hita amin'ny ray aman-dreny ianao hikarakara azy hoe ry izy ireo kolokolo anabe izao zaza izao ampanjaka amin'ny tokantrano izy ireo ny fitiavana fanantenana ny finoana atsapahany zaza fa tena tokantrano misy Andriamanitra izy amin'ny tokantrano izany toan'ny fanahy mazoto izy amin'ny fanorana azy amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mamety izany da io koa izay fiangonana amin'ny ankizy rehetra nomenao anay mba ho tonga lehibe vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana ka alalany antsakany sy ny lavany avony sy ny alalany fitiavanao Andriamanitra avozy ny herinay fiangonana hitazainay ireo taranaka nomenao anay ka afantaranay fa nanlevona azy amin'ny tany sy ny lanitra miteninao tsy mba ho levona no entinay mitaiza ireo taranakay misaotra Tompo ny amin'ny zaza nomenao anay amen. Ento zao zaza zao ka tario tsara
hitombo saina, hitombo tena androzy fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary mananareo ny amin'ny sakramety amin'ny fotoana mamety izany. Dia miarahaba anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany dia roso avy hatrany amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Falimeraba-tsika rehetra ry havana hatratra ny andro anio ary dia ho amintsika tsirairay ny fiadanan'ny Tompo. Izao no lazain'i Jehovah, tandremo ny rariny ary manaova ny marina, fa efa madiva ao tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany ary ny zanak'olona izay mitana izany. Isaia 9:50, andininy voalohany sy ny faharoa tapany A. Toy izao indray vaovao voaray tamin'izao maraina izao, vaovao avy any ivelany. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, asan'ny aumônerie FJKM, miorena tsara aza miova. Arak'izay efa nataonareo tamin'ireo rahalaiko kely indrindra ireto no efa nataonareo tamiko koa. Ho an'ny mpitandrina sy ny aumônia eto amin'ny chapelle militaire Paibe, antony fifampiaraban'ny aumônerie 2024. Ry havana, falimearabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy natratra ity taona ity. Ampifaliana indray no anasanantsika mpianakavy ny finoana rehetra mba ho tonga natrika ny taom-baovaon'ny aumônerie izay ho tanterahana ny alakamisy 24 ny volana febroary ho avy izao ao amin'ny FJKM ambany lalana finoana Itosy, Synodapartany, Antananarivo, Andrefana. Iaraka hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany ary hitondra mibavaka ny asan'ny aumônerie. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 sasany maraina. Koa isy ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mikorana izay jifaina amin'ny vola 7,000 ariary isan'olona no fandraisana anjara misakafo ary 5,000 ariary kosa no fanomezana entina izay fanakalozana. Dia mila manomana seho ny sehatra asa tsirairay mba ho fanafanana ny fotoana. Dia misaotra atsika ny amin'izany. Totosa soamatsara omaly ihany koa ny firaisan'ny sampana izay natao tany Manjakandriana ka ny voninahitra dia azy irery ihany. Anio ihany koa ry havana no farafandraisana anarana ho an'ireo solotena 2 isa-tsampana ho amin'ny komity lehibe. Koa apatsahivina ireo filohan'ny sampana izay mbola tsy nanome ny anarany anatitra izany ao amin'ny branche secrétariat. Alatin'ny baiboly anio izay amerenantsika ilay valopy izay efa nozaraina dia manentana antsika ny amin'izany. Andray fitenenana ny branche 25. Efa raha malala koa ry havana izao valana retina izay mahazo ny firenentsika sy izao tontolo izao ary dia efa samy miezaka isika tsirairay ny amin'ny fitandremana maro samihafa. Miezaka toy izany koa ny fiangonana, koa iangaviana isika mba tsy hanala ny kasibositsika satria matazana izahay avy etỳ fa misy tsy manao, misy manala, dia mba ho fitsinjovana ny hafa dia mba apetaka ilay kasibosy, dia mba hajaitsika koa satria efa nasiana marika azy ny seza rehetrarehetra, dia mba manaraka isak'ilay marika mipetaka iny koa isika. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana tanora kristianina, fiadanana. Amin'ny alahady 20 ny volana febroary izao no fizarana ny opération beignet au chocolat ho an'izay manjifa izany. Mbola manasa anareo hatrany amin'ny fandraisana anjara ho fampandrosoana ny asan'ny sampana. Ilazana ihany koa ny ray aman-dreny fa ny asabotsy 7 ny volana febroary ny ankizy no anamboatra izany.
Sampana VFL miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ampatsiahivina ireo zokiolona izay mbola tsy nandray ny solombody akoha mba hanatona ny Madame Nina ao amin'ny Brownie sekretariat rehefa mirava amin'ny fanompom-pivavahana. Anio hariva ihany koa manomboka amin'ny 2 ora sasany no fotoana hanatanterahana ny famelabelaran-kevitra manao hoe inona no ataoko ikoloko ny fitiavako, iarahana amin'ny RFA sy ho tanterahana miaraka amin'ny mpitandrina eto an-toerana. Ny Alahady 20 volana Febroary kosa dia anatanteraka ny fanasana any amin'ny Lavantekira manomboka amin'ny 2 ora sasany any amin'ny FJKM Ialanana Ambohidratrimo. Sampana Dorcas finaritra andrain'ny komity lehibe ny Sampana Dorcas eto amin'ny Synodapartany Arivo Avaradrano. Izany dia atao ny talata 15 volana Febroary, koa dia mangataka vavaka ny amin'ny fanatanterahana izany. Ahafahantsika mametraka ny fandaminana rehetra dia mijanona isika Dorcas androany aorian'ny fanompom-pivavahana, fa i Kristia no fihavanantsika. Sampana Sekolelady miverina ny rantsana tanketsa anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany. Izay indray ry havana vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Anina anjara fitenenana ny komitiny 20 taona dia aorian'izay ny avy amin'ny Gideona mamangy atsika eto mba mitsangana hoe zareo raha le Gideona mbola tsy tonga angambany zareo manaraka zany mandroso. Ry avana rehetra amin'ny tompo amin'ny anaran'ny komitiny 20 taona mpitandrina sy ny 15 taona ny rahana nompo tamin'ny mpitandrina Kozavy Mikaela Menakavy no iarabanantsika. Ary satria moa izao tsika vao mifanatrika amin'ity taona vao ity dia heverinay fa mbola fotoana ny angamba ny hanaterany ny fiarabanantsika rehetra na hatratra ny taona vaovao 2020 sy 2021. Ho taona zina anaty fahasalamana sy fahombiazana antsika Menakavy izany eo ambany ny fahasoavan'Andriamanitra. Misaorantsika mpianakavy amin'ny finoana izahay ny amin'ny fanohanana ambavaka sy ny fanohanana ny asa tanterahantsika nandritra izao fotoana fankalazana izao. Ery lehibe izany satria tsy mora ny asa indrindra ao anatin'ny vanim-potoana izay naharitra tokoa ary tsy fararanan'ny olona maro indrindra ny ara-pahasalamana izay mitarika fahasairana maro amin'ny fampandrosoana ny asa sy ny fahamarina toerany tety andro izay nivaritana. Tsy maintsy azaina tsara hatrany manko ireny famerana isan-karazany ireny ka izany indrindra ny famorina olona sy hetsika mahakasika olona maro. Anao tatitra vitsivitsy fampatsahivana ho antsika rehetra ary ny tenako ankehitriny mahakasika tety andro 2 lehibe izay efa nivaritana teo aloha. Manoloana izany indrindra dia mafisina ary etona fa ho tanterahana amin'ny sabotsy 7 ny volana Febroary ho avy izao, amin'ny sabotsy ho avy izao ny fanombohan'ny asa fananganana ny trano izay andraisantsika anjara fanohanana sy fanampiana ny mpitandrina Menakavy. Taorianan'ny fametrahana ny vato voalohany izay notanterahantsika tamin'ny volana Novambra lasa teo izay anaovantsika hetsika ny arahana. Anomboka izany asa izany hidina ny toerana ary ny biraon'ny fiangonana miaraka amin'ny biraon'ny komity sy ny komity rehetra koa angatahana amintsika ny fitonanam-bavaka izany fotoana izany mba hizorana araka ny vina izay efa napetraka ary eo ambany fitahin'ny tompo. Entanaraka izany araka isika
satria amin'ny fahafoizana ny ezaka fahafoizana amin'ny fanohanana ny asa tsangam-bato na amin'ny alalan'ny fanohana raboly zany na ara-pitaovana ary tsy latsa-danja arak'izay voalaza teo ny fanohanantsika mbavaka ny asa mba ahafahantsika mandroso amin'ny fantanterahana izany. Amafisana kely ihany zany hoan'ny komity iray manontolo mikasika n'io asa zay atao amin'ny asabotsy io fa amin'ny talata ho avy zao amin'ny 5 eto am-piangonana dia misy fivoriana iarahana amin'ireo teknisianina zay tena anatanteraka ny asa ka dia miantso ny komity rehetra zany isika mba tonga eto am-piangonana amin'ny talata ho avy zao amin'ny 5 mba ahafahana mamaritra bebe koa ny fananganana ny asa sy ny famaritana ny asa izay ho tanterahana miaraka amin'ireo teknisianina. Manaraka izany ny fikasana faharoa izay voafaritra ao anatin'ny tetiandro ny fankalazana dia ny sakafo lehibe izay nofaritana ho tanterahana amin'ny alahady 17 ny volana febroary ho avy zao. Noho ny antony mbola isiny ny fameherana ara-pahasalamana sy ny fahasarotana teraka izany izay hitantsika sy tsapantsika fa miatra amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ary hatramin'ny fiainan'ny fiangonana azy izay voakasika izany. Koa rehefa nandinika ny komity ary naka-hevitra tamin'ny biraon'ny fiangonana dia nanapaka fa tsy ho tanterahana aloha io hetsika io, izany hoe tsy ho tanterahana ny sakafo lehibe amin'ny 17 ny volana febroary ho avy zao fa tsy maintsy mbola isy ny fandrafetana sy ny fanitsiana io hetsika io ahafahantsika manohy ny ezaka ho tratrarina. Mikasika an'io zany dia isika nisy ihany ny fanasana na ny invitation izay efa naparitaka ihany ka isika rehetra izay efa nahazo izany fanasana izany dia mba anatona ireo mpikambana ao amin'ny komitin'ny fankalazana mba hifandinihana mikasika ireo invitation izay efa naparitaka fa ny tena tsara indrindra dia mba averintsika daholo aloha ireo invitation ireo mba ahafahantsika manomana sy mandamina ny fotoana izay mety anatanterahana izany sy ny zavatra hafa izay mbola ho tanterahana ao anatin'izany. Koa dia fisaorana tolotra an'Andriamanitra ny amin'ny asa izay efa vita sy ny amin'ny mbola ahafahana manohy ny asa. Isaorana koa ny ray aman-dreny mpitandrina ny amin'ny fanohanana sy ny fampiromampona sehony manoloana ny fahasarotana sedraina eny fa na dia amin'ny antiny tsy fahafahana manaraka ny marindrano ny tetiandro azy. Isaorana koa ny biraon'ny fiangonana nanohana sy nanoro-hevitra hatrany. Isaorana koa ireo sampana sy sampanasa rehetra eto amin'ny chapelle Paibe tamin'ny fiara-miasa nasehonareo ary mbola manantena ny tohizana izany fiara-miasa izany amin'ny komity. Ary isaorana indrindra koa isika rehetra vahoakan'Andriamanitra ny amin'izay efa natao sy mbola ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra sy ho fanohanana mpitandrina mianakavy amin'izao fankalazana ny 20 sy ny 25 izao dia voninahitra reha ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra ny filohan'ny komitin'ny 20 taona 20 taona isika ny amin'izany asa iantsonantsika izany. Asaina zany tsika hitondram-bavaka ny fanomboana ny asa amin'ny sabotsy izao. Ny talata 20 dia nisy odapa 20 febroary amin'ny talata ho avy zany dia nisy odapatany ny Dorcas iariva varadrano mankaty misy mpitandrina zareo misy vadiny mpitandrina misy vehivavy Dorcas misy fantomavavahana zany eo dia asaina ny dekônina zany satria atsika ny fiangonana zay dekônina zay afaka zany anatanteraka ny fanompom-pavahana fanokafana zany miaraka amin'ny mpitandrina. Avy eo tsika afaka mandeha dia zareo manohy ny fivoriana fa zay ny fanao amin'ny reny zany. Ny manolotra an'izany amin'ny sakramentan'ny batisa tazazakely tanjoniana anjara fitia tolotro ray aman-dreny repim-mananjara tojo ny aina lovasosy fara malala vololona fity mendrika aza nao zareo ary amin'ny sisiny ary zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Zazakely ary intso ny aro navalina Kevin atolotro ny ray aman-dreny ny erina vala lovanena sy raha ary malala tanteliny rina ao amin'ny sisiny ao koa zareo. Zazakely rakotoson fanomezan-tso Mathieu tolotro ny ray aman-dreny rakotoson solofony aina tiantso sy Andrena Arjona Antoniony Deana
ato amin'ny ilany ato izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saora tompo. Androany ny fotoananam-bavaka ny baron de fikambanana katekômanina vaovao iroso avatrany amin'izany isika miangavin'ny tompona andraikitra hiakatra avatrany anatanteraka izany isika fiangonana. Rehetra amin'ny anaran'ny tompo araka ny sata amin'ny fe fikambanana katekômena dia tapitra eto fotoana hitantananay ny birao andian'ny fanantenana ny fikambanana katekômena. Etona dia maneho ny fialana tsiny noho ny tsy fahafahan'ny filoha sy ny filoha lefitra ny fikambanana teo aloha. Mialohan'ny anolorana birao vaovao mialohan'ny anolorana ireo birao vaovao mamela ianareo hisaotra ny ray aman-drem-pitandrina ny birao fiangonana ny diakona ny sapana velona rehetra eto amin'ny fiangonana ary ny komite 25 niara-niasa nandritra fotoana izay niasanay. Ny rariana dia ny ahita fambiazana be dia be ao amin'ny asan'ny tompo. Ny dera sy lazany eo an'Andriamanitra izay nitantana fikambanana hatrizay ka ho mandrakizay. Antsoina ary izao ny filoha vaovao hitantana fikambanana katekômena hanolotra ireo birao andianiraka. Ny filoha Mahery Andrianary Malala Faharetantsoa. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva ry havana izay birao andiany hiraka eto amin'ny katekômena chapelle militaire Ampahibea dia misy 12 mianadahy miaraka amin'ireo voamera ara-panahy miara-miasa aminay. Nosafidiana moa ny anarana andiany hiraka amin'ity taon'ity ho an'ireo zandritsika sy zanantsika ho atokana ho mpandray fanasan'ny tompo amin'ity taona ity. Ary ny soratra masina faneva izay niraisinay dia arak'izay hita ao amin'ny Korintianina 2:5-20 manao hoe koa dia hiraka solon'ny Kristy izahay. Ka antsoina ampanajana ary ireo birao mpiara-miasa izay mandrafitra ity birao andiany hiraka ity. Ny filoha lefitra alahady Ramatokely Raherso Marie Virginie Sylvie. Ny filoha lefitra Zoma Ramatokely Randrianaivosoa Tolojanahary Alinina Diarniaina. Filohan'ny voamera ara-panahy Ramarson Anjamalala Nandrianina. Ny mpanolo-tsaina Razafy Arson Toavina Razafimbelo Andrianomenjanahary Tsiry Andrianina ary Lolona Haro Brian Nitokiny. Ny mpitantsoratra Andriana Aljaona Vadsoa Izoro. Ny mpitahiry vola Rasolofinirina Tendry Loris. Ny mpitantsoratry ny vola Rasamy Arvonjy Tolotra ny Avinartina. Tompon'andraikitry ny vola Zoma Dasolo de Raflavia. Ny voameran'ny fifandraisana sy ny serasera Rabe Zarson Hermanatsoetel Andriaparany ary ny voameran'ny fampitaovana Rasamy Arvonjy lahatry ny avo Tina. Ireo izahay no birao indray izay hitantana ny fikambanana amin'ity taona ity miaraka amin'ireo voamera ara-panahy fanampin'izy ireo ka mangataka ny fitondranam-bavaka avy amin'ny mpitandrina. Hoe soratra masina. Feanao kosa dia maharita amin'izay zavatra niaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fahatry ny fony voazazy ianao dia efa nalalany soratra masina izay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana zao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindriman'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Todika aty amin'ny alitara ianareo. Tompo ianao Andriamanitra ny soranay ny amin'ireo birao teo aloha izay nahavita nanjara fanompoana. Ianao Andriamanitra maly fity azy ireo. Reto ny birao vaovao tariny filohany. Ianao Andriamanitra hitantarajona ny olo-tsaina ny olo-pahendrena ka ne ny fitaizana olombanina amin'ireo namany hitarika azy ireo milalina tsara ka ny andraikitra tsirairay azy nomenao azy ireo mba tsy hanara-tsy very fa tena ataona mikitsy-po tokoa ny mponanao. Ka amin'ny anaranao no hanokarana azy ireo mba hatanteraka sy hanolorana ny fahefana mahabirao ny fikambanana katekômena azy ireo. Izany no ataony amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitamin'Andriamanitra ray fampiraisana amin'ny fanamasina hitampina anao mba ho saina raha isy vava ray
no ary mankalaza Andriamanitra rain Jesosy Kristy na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony dia ho tanterahana ao aminareo. Amen. Petraka ny fiangonana todika any amin'ny alitary nareo dia manasa ny baron'ny fiangonana sy ny solitenany sampana ary ny baron'ny katekomena teo aloha ny rehitarana azy ireo. Ny mpitandrina mivady hira idiran'Andriamanitra sady hanomboantsika ny rakitra raha teo ho arahany tokopira rehefa avy eo hira vatrany izy ireo.
Ny rakitra araka ny fantatsika dia ataontsika manakatsika hanomezana ny gideona sy ny fikamanana mampiely baiboly malagasy.
raintsika ny hira mialosy aorian'ny tsodrano. Nariavana ny tsodrano izay atolotra sy tononantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Iainanao ny Jehova amin'ny andro fahoriana, hitondranao any amin'ny avony ny anaran'Andriamanitra. Ahatonga famonjenao anao avy amin'ity fitoerana masina ity ne izy, anome anao araka ny fonao ne izy, ary ahatanteraka ny fisainanao rehetra. Ho tanterahan'i Jehova ne izay rehetra angatahinao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Petrariavana iombontsika ivavaka mangina, hametraka amin'ny Tompo ny fiainantsika. Mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy
dia ny mbola akaiky izy. An'Andriamanitra irery voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.